tonga soa eto amin'ny afaka miaraka amin'ny aingo sy mititsy. Falimarabany Sandie Siaingo manambahiny zay Sandie Ramasy izay efa miara-miasa amin'ny tija foana moa ao amin'ny ilainany misisy SoaSoa dia tonga soa Sandie afaka manao fampidirana kely fampahafantarana anao ve dia inona ny tianao resahana ao any. Misaotra betsaka ny tija dia miaraba ny tija dia miaraba ny aingo ihany koa dia Sandie Ramasy moa izany efa fantatry tija moa izany fa za koa izao vao nahita ny aingo izay vao tena resaka tamin'ny aingo dia mahafinaritra be. Sandie Ramasy ny tena hoe ahafantaran'ny olona angambany dia tao amin'ny ilainan'ny psy izany hoe misehatra ny miresaky ny fahasalaman'ny saina dia ihany koa ao anatin'ny SoaSoa tafazara ihany koa matetika mivahiny miaraka amin'ny tija ao anatin'izay. Ny tenako manokana moa izany liana kokoa amin'ilay resaka hoe fahasalaman'ny saina sady nanao fianarana manokana momba ny psikôlôjia dia amin'izao fotoana izao nefa tsy tena hoe miasa loatra amin'izay hoe sehatra ny fahasalaman'ny saina izay fa nefany tafiditra ihany ao anatin'ny hoe zavatra apetrako izany hoe adidiko manokana izay no izay hoe fianarana natao manokana izay dia vonona foana raha mbola hoe zavatra mahakasika ny fahasalaman'ny saina. Misaotra betsaka. Banganao ny foko ka tsisy izay tsaroko ny fiainana ivelany satria anao no erany. Tonga dia atombontsika hoe inona no makasitraka aloha amin'ilay sahasalana miaraka aminay sy manaiko vahinay dia manodidina an'izay ilay hoe fahasalamany sain'izay resaka momba ny dépendance affective tsika tao amin'ny SoaSoa tafazara isam-bolana tsika sy Sandie matetika mitovy jery zany amin'ilay resaka ilay hoe tia ny tena, fitiavana ny tena, self love, self care, inona ny tiany Sandie resahana zany manoloana an'izay sy ilay mahasarika eo amin'ilay hoe manandratra ny maha-olombelona sy ilay resaka ohatran'ny hoe advocacy amin'ny resaka santé mentale zany. Izany hoe voalohany indrindrany aloha ilay izy tsy hoe zavatra ianarana hoe par cœur dia hoe averina araka ny izay nianarana fa ilay izy ihany koa zavatra ny ainana dia izany hoe ianao izany voalohany indrindrany hoe nataoko hoe misehatra ao anatin'izay resaka hoe fahasalaman'ny saina na mianatra manokana izay dia tatsio hoe ianao ihany koa manana ny olana anao manokana izay ezahanao tadiavanao vahaolana foana. Sehatra be tany amin'ny resaka hoe mitia ny tena satria hatray matsapa sy miaiky izany fa ny anisan'ny hoe fototra anankiray ahafahana miala amin'izay hoe aretin'ny saina manokana izay dia ny fitiavana ny tenanao manokana. Izany hoe afaka azo be dia be ny zavatra afaka sorohana raha ohatra ny hoe ianao mahay mitia ny tenanao satria izy ihany koa tsy hoe androany hisafidy hitia ny tenako dia hoe tonga dia mety fa izany hoe fianarana etapy be dia be ilay zavatra atao. Dia eo amin'ilay resaka dépendance affective ihany koa satria solution anankiray anisany hoe nialako manokana tao anatin'izay hoe dépendance affective izay ny fitiavana ny tena izany hoe ny safidy hoe hitia ny tena izay hoe tsy mbola tena hoe tonga any amin'ilay tena hoe faratapony satria ilay izy koa tsy hoe lalana dia hoe misy fiafarahana fa lalana mitohy foana ilay izy dia miezaka foana ianao izany mitady izay tokony hoe hivoahana ao anatina zavatra anankiray. Banganao ny saiko ka ny asa izay vitaiko toa zara vita sisy izay tafita. Afaka lazainy Sandie misimisy hoe izay ilay hoe ahoana ny nahatongavana an'izay tia mbola vaovao maro be dia be mihitsy ilay resaka
hoe mitiny tena indrindra ny Malagasy satria ny Malagasy zany ny kolontsaintsika de le hoe ohatrany hoe misy ifandraisany amin'ny zavatra ny voizina koa zany ny anjanahana le izy fa hoe inona no nahasarika zany ozy izy Sandie teo hoe resaka ny ainana mihitsy le izy de ohatrany ahoana no mba hazava anay hoe ohatrany ahoana zany indrindrandrindra Sandie mipetraka ny Madagasikara, ahoana ny fandraisan'ny olona n'izany fizarana an'izany fampiarana an'izany ao amin'ny andavanandro sy ny sisa. Fa mifanohitra be amin'ny kolontsaina le fanohitra be amin'ny kolontsaina malagasy mihitsy le hoe nao mitiny tenanao fa ohatrany tsy misara menakavy, mifanohitohatsilavo, izay foana ny voizina rehefa Madagasikara nefa ianao mila mitiny tenanao koa. Fandray le izy ny tonga de mialatsiny manako satria mbola hoany Sandie rehefa aveo fa le izy ny olona mieritreritra hoe rehefa tsy manao an'izay rehefa mitiny tenanao ianao de tsy misara fandray tsara mihitsy le izy nefa raha ohatra ka manana kapasite an'izay le olona de moramora kokoa amin'le olona ary le fifandraisana amin'ny hafa sy lasa mahatsapa feno izy zany de mahafaka manome kokoa ho an'le manodidina sy hoe lasa manana an'izay hoe tena safidy le tsy misara manakafy fa tsy hoe terena. Zafady haingo Sandie. Zany hoe tsy maintsy tantara kely zany aloha hoe ahoana natongavana tamin'izay zavatra izay. Voalohany indrindrany za tsy teto Madagasikara nianatra fa tany Inde no nanao ny fianarana psikôlôjia. Ny zavatra tsapa de rehefa tena misitaka ny taninao ianao vao mahatsapa ny traumatisme be dia be ny ainana satria any na ny anazava ny zavatra tsapanao ary tsy afaka ny ampiasa ny teninao aloha voalohany indrindra de lasa ohatrany hoe voageja le izy tsy hoe misy olona mangeja anao fa ny zavatra tsapanao ihany mangeja anao ny tena marina satria tsy tafavoaka le izy. De zany hoe teo amin'ny 12 taona teo ny tena tsapako hoe misy an'izay zavatra banga be izay tamin'ny fiainako. De rehefa tena hoe sady ao anatin'ilay hoe fianarana manao psikôlôjia no nanana fotoana ihany koa nahafahana ohatrany hoe nandinika manokana hoe ahoana moa zany raha hoe raisiko amin'ny tenako manokana. Lazainy zareo hoe matoa ianao misy banga zany hoe psikôlôjia moa zany dia matoa ianao misy zavatra hoe banga ao anatinao ao zany hoe ny zavatra tsy feno tany aloha. De nefa izay tsy fahafenoana izay tsapako tena hoe tsapako teo amin'ny fahakeloko le izy dia teo amin'io taona io tena henoko be mihitsy hoe ohatrany hoe mitady olona foana de niaraka tamina olona anankiray tamin'ny fotoana io. Zany hoe nandritry ny 5 taona nianatra tany dia nandritry ny 5 taona ihany koa zany nirako tamin'io olona io. De tao anatin'izay fiarahana izay indrindra ny tena nahitako be mihitsy hoe le fampangan'ny ray tamin'ny ray aman-dreniko lasa nitako be tao anatin'le relation nisy. De lasa ohatrany hoe mametraka foana hoe tsy maintsy enona asa indraindray ary no mahavita manao lista mihitsy hoe rehetra daholo ny zavatra tiako de rehefa tsy ireo de tsy mety amiko. De nefany nataoko ary hoe tanteraka izay zavatra izay mbola mahatsiaro hoe mijaly foana mahatsiaro hoe tsy ampy foana ianao ao anatin'le izy. De misy zavatra te hivoaka be foana tao anatin'izay de rehefa avy eo moa zany teo tena hoe nanatona mpisizany voalohany indrindra tsy maintsy zany naka an'izay inisiativa izay satria indraindray tsy fantatro ny tenako satria ao anatina fahatezerana dia manaonao foana dia nefany rehefa avy eo afaka fotoana foindray dia ohatrany hoe olon-kafa mihitsy indray dia teo zany tena anisan'ny natsapako be mihitsy hoe misy zavatra be mifamaofao atao anatiko ato. Dia izy fantatro satria nisy olana be dia be napetraka koa taty an-tanindrazana tamin'io fotoana io. Dia zany hoe sady tsy navaliko ilay izy fa najanoko fotsiny teo dia nieritreritra zany hoe mety hoe rehefa tonga any dia mety hoe fiainana vaovao dia mety hoe zavatra vaovao daholo fa nefa ny tena nanangatra anahy ilay izy ny tena marina. Taty aoriana lasa hitako hoe lasa noho izay zavatra izay hoe mitady olona foana ho eo hirarahana dia lasa hitako be mihitsy hoe manaiky zavatra be dia be tsy tokony ekena. Izany hoe ao anatin'izay hoe miaraka amin'olona izay ianao zany dia ohatrany hoe ilay tahotra ny ho irery
dia lasa manaiky zavatra tsy tokony ekena. Dia nefany hitako be mihitsy hoe lasa nanimba an'ilay relation mety hoe taty amin'ny voalohany mety hoe nafinaritra ihany ny angalan'ilay relation fa lasa toksika koa ilay izy satria noho izay tsy fahampiana tao anatiko izay moko tsy hoe tonga lafatra be koa ilay olona miaraka amiko fa samy tsy ampy izay roa ny tena marina no miezaka hoe samy teo ampy dia nefany tsy nety ilay izy fa lasa toksika be ilay fiarahana. Dia taty aoriana moa izany hitako be mihitsy hoe nanana safidy ihany mbola afaka nijanona tena nanana safidy fotsy izaho hoe aleoaloha izany nda manio olako aty an-tanindrazana. Dia ilay olana tena hoe tokony nalamiko taty aloha izany dia ny fifandraisako tamin'ny ray aman-dreniko satria ny zavatra anankiray izany tsy mety nekeko mihitsy hoe fa maninona izy ny tsy teo. Dia tsy mety ohatrany hoe izaho koa namorose foana ny fifandraisan'ny ray aman-dreniko hoe tokony ohatr'izao fa ohatr'izao ny tokony hoe fiarahan'olona anankiroa. Dia izany hoe tamin'ny 2021 tena hoe nanaiky hoe rehefa izay no mety amin'ny zareo dia hiezaka naiky dia hiezaka ho tony dia hiezaka hitady hoe ahoana ny fomba hiainako raha ohatra ka tena hoe izao marina ilay zava-misy. Dia tena hoe irery mbola tsy tena tao anatin'ilay dia fieritreretana ilay hoe fitiavana ny tena aloha voalohany indrindra fa izany eritreritra fotsiny hoe andamina kely ny olana mety hoe misy tany amin'ny lasa. Dia nandamina an'izay dia niezaka nanaiky ny zava-misy. Tsy tonga dia hoe nanaiky be dia hoe nety fa nisy tsy fitezana kely tena tsy efa ny tena. Tamin'ny herintaona vao tena tonga saina hoe izaho ke mila mity ny tenako. Rehefa tena hoe irery sady tsy niaraka tamin'ilay olona anankiray niaraka tamiko no tsy niara-nipetraka tamin'ny dada sy neny ihany koa dia fantatro hoe aike misy zavatra vitako be dia be ke ny zavatra ananako fa ke izaho hatray ny andro olona foana hoe ihany no tokony hanao an'izany zavatra anao anahy. Dia nahita izany hoe okey tao anatin'izay hoe periody hoe tena hoe anasa mirery ny fiainana dia nahita hoe be dia be ny zavatra vitako kay izaho ke afaka manao ohatr'izao. Dia ohatrany hoe zavatra voalohany nataoko koa aloha ny zavatra tena mampatahotra anahy foana matetika ny tena hoe nidirako. Izaho izao tena anisan'ny zavatra atahorako dia ny miteny ohatr'izao. Izaho tena matahotra mijery olona, matahotra miteny matahotra miteny ny ataoko fo koa dia nefany efa dingana anankiray izay isaorako manokana ny Adrienne angamba izay zavatra izay satria izy no niantso tamin'izay fotoana izay hoe indray ohatra nanao psikôlôjia tsika misy projet ohatr'izao andao hiresaka dia tonga dia ohatrany hoe teo dia tonga dia niterina ilay izy hoe okey tonga dia ataontsika live dia iny zavatra iny tena ohatrany hoe nanova zavatra be dia be tamin'ny fiainako mihitsy. Dia teo amin'izay vao tena rehefa tafiditra tao anatin'ilay izy tsapako hoe niaina ao anatin'ilay zavatra tiako koa tena marina dia lasa mety ilay izy. Dia nandeha teny ihany moa izany ny hoe fahaizana mity ny tena. Nisy fotoana somary diso kely ilay fitiavako ny tenako satria lasa ny hoe fitiavan-tena akory tsy midika hoe ianao mila parfait be mihitsiny. Indraindray koa tsika mieritreritra hoe rehefa hoe mity ny tena ve izany dia hoe tsy maintsy ny tsara foana no omena ny tena. Izany hoe tsy tokony hampisakana zavatra tsy zakany io tenanao io fa rehefa matsapa hoe reraka dia tokony hoe hainao no tokony hoe mipetraka aloha izany maka aina kely dia rehefa avy eo miverina indray. Dia tena mbola somary sarotsarotra kely izay tamin'ny herintaona fa amin'izao fotoana izao haiko kokoa mandanjalanja ilay izy. Izaho tena miala tsiny fa ilay izy tsisy etapy be hoe teto nanao ohatr'izao dia nety dia teto nanao ohatr'izao fa ilay izy izany andramana daholo foana izay zavatra hoe mety aminao ao anatin'izay tokony hoe ampidirina foana hoe inona daholo ke fantatro ny tenanao, inona ny zavatra tiako, inona ny zavatra tsy tiako, inona ny zavatra afaka ekeko, inona ny zavatra tsy afaka ekeko. Dia iny izany no hanazaranao ny tenanao. Dia namena lanja be foana ny anahy nisy fotoana ny resaka asa nefany rehefa tena hoe miresaka hoe zavatra tiako ve ity, zavatra mahafinaritra anahy ve manao an'ity lasa baraingo ilay izy satria mety hoe tereniny tsy fisiana ihany ilay izy na hoe tereniny tsy hoe misy fotoana loatra ianao dia mety hoe kamo be ilay hipetraka rery tsisy atao dia hoe misafidy kokoa ny asa. Fa amin'izao fotoana izao efa haiko mandanjalanja an'izay hoe eto ampy dia eto
na te hihoatra ary any reraka aleo mijanona dia na mijanona ary any dia tsy tokony hianana an'ilay fomba fisainana intsony hoe dia ahoana raha tsy vitandray dia ahoana ilay hoe enjen'ny eritreritra anao ihany ianao izany amin'iny fotoana iny. Dia izay ngambany tena mbola anatina lalana any amin'izay tena hoe fitiavana ny tena izay fa tsy mbola tonga amin'ilay tena tanjona fa nefa efa misy zavatra fiovana izany raha manao jerin-totsika ny lasa rehetrarehetra nandalovana dia faly satria amin'izao fotoana izao hoe vitako izany hoe mifaly ho an'ny tenako izany. Taloha marary be ny foko rehefa hoe misy zavatra kely mahafaly anahy nefa ny olona tsy afaka nifaly araka amiko fa amin'izao tsy mampifaninana faly dia ohatran'ny hoe iny fifaliako iny tarika anah hoe mbola mahavita mihoatra raha ohatra ka mbola te hanome mihoatra. Izay. Satra betsaka ny zara. Ie tena zavatra tsy fantatry ny olona matetika le marina fa hoe tsy nisy hoe tena hoe tapo be hoe fantatra hoe ahoana ny ahatonga anao hoe ity ny tenanao. Fa indraindray ilay izy rehefa tsy mahafantatra an'izay hoe ny tena hoe momba ny tenanao manokana hoe inona ny limitin'ny tenanao, limity zakanao eo amin'ny fiainana, inona ny zavatra mety ohatra hoe ataonao barrière hoe hatreto ihany tsy azo mihoatra an'ito dia lasa misy olana be ny fiainan'ny olona avy eo. Ohatran'ireny fandresahantsika iny tamin'ilay resaka miraiki-po tao amin'ny SoaSoa Tavazara. Banganao ny efitro ka simbany eritreritro kizay rehetra jerena tosary maonena. Misaotra betsaka Sandie fa tsara be ilay izy ary tena be dia be izany ny olona very amin'ilay izy, amin'ilay resaka ilay hoe mity ny tenanao kanefany tena etapy voalohany dia ilay hoe fahafantarana ny tenanao izay. Dia ao anatin'izay ilay fitiavana ny tenanao izay ilay hoe mahafantatra ny tenanao, mahafantatra ny tianao, mahafantatra ny mombanao, mahafantatra ny mety aminao, mahafantatra ny tsy mety aminao. Rehefa mahafantatra iny ianao dia moramora kokoa ny hafantaranao ny hafa koa dia eo amin'izay ilay hoe moramora kokoa amin'izay ny hifandraisanao amin'ny hafa. Izany hoe resaka fifandraisanao amin'ny tenanao mihitsy izany ilay izy hoe ianao mahay mifandray amin'ny tenanao dia na tsisy an'izany ary na misy an'izany mety foana. Dia ny zavatra netiaka anahy koa ilay resaka ilay hoe perfectionnisme, ilay hoe ny tsara ihany na ny hoe ny satria ilay zavatra tsy mety iny izany na ilay hoe zavatra nandramana ka tsy nety iny indray tsy inona no manampy anao ao amin'ilay fahafantarana ny tenanao ihany koa iny hoe ve ka izao ary avy eo koa iny ahafahanao hoe ve izaho ity ka olombelona fa tsy izaho ange tsy robot na hoe izaho ange tsy olona hoe tonga lafatra ka ny olona tsy inona mangataka an'izany aminao dia iny ilay lasa mafy be amin'ny tenanao ianao dia lasa iny ianao fa mandety tena tsy manana fangorahana aminao nefa ny amin'ny hafa foana mitahika an'iny dia sarotra be aminao ny manao an'iny raha tsy ianao aloha ny manao an'ilay izy application amin'ny tenanao dia moramora kokoa ilay izy amin'ny hafa avy eo. Tena izany mihitsy. Izaho izao mahita hoe ny zavatra izany aleo andramana foana hoe mety aminao sa tsy mety aminao aloha izay vao manapa-kevitra. Fa dia fanampiako kely an'ilay resaka hoe perfectionniste satria indraindray tsika lasa ohatran'ny hoe tsy fitiavan-tena aloha iny amiko fa lasa ohatran'ny hoe ampizakana zavatra tsy zakandray ilay tena amin'iny zavatra iny, lasa fampijaliana tena ilay izy. Satria ianao izany mety eny tsara be ilay fomba fieritreretana hoe ny tsara izany tokony ho anao fa nefany ny fitrangan'ny zavatra tsy voatery ho tsara foana. Dia mahafinaritra be koa ilay hoe mijery lavitra foana ianao dia mijery ny zavatra tokony hoe mety aminao foana fa nefany
lasa miteraka fijaliana indray ilay izy rehefa avy eo raha ohatra ka hoe forsenany tsara foana, dia rehefa avy eo rehefa tsy sendra an'ilay tsara dia marary indray rehefa avy eo. Dia izany hoe amin'iny fotoana iny tsy mbola tonga tanteraka ao anatin'ilay fitiavanao ny tenanao ianao raha mbola mahatsapa hoe marary. Izay aloha voalohany indrindra. Fa io izany na ratsy na tsara ny zava-misy dia mahatsapa ianao hoe tony foana. Dia any angamba ny hitako hoe tena ohatran'ny hoe goal ve izany amin'ny resaka fitiavana ny tena, hoe mahatsapa tony ianao manoloana ny situation rehetrarehetra. Dia izay angamba ny zavatra tena hoe tadiavinao ao anatin'ilay izy. Mazava be mihitsy. Tena samihafa satria ny aty Amerika zao misy ilay hoe individualistic culture, dia mila balance ilay izy. Na le resaka ilay hoe self love ary ohatran'ny hoe na zavatra tsara rehetrarehetra rehefa be loatra dia lasa ratsy indray. Dia eo zany ilay hoe balance hoe aizany ohatran'ilay nitenen'ny Sandie teo hoe manaiky an'ilay zavatra tsy mety koa indraindray na hoe na rehefa miaraka aman'olona dia mijery an'ilay hoe aiza ilay balance hoe mijery ny anahy fa mifampitsinjo izany e. Izay foana moa ilay thème teneniko izay. Fianaran-janako ilay izy dia tiako be koa. Fa hoe gagnant-gagnant zany hoe samy mahazo ny andany sy ny ankilany rehefa mahafantatra ianao hoe misy zavatra ho anao ary io tsy voatery vola, tsy voatery hoe zavatra raisin-tanana sy tsapay-tanana, fa na le resaka le hoe mahita fafinaretana ianao na hoe mahita ianao fa hoe mahazo traikefa ilainao amin'ny fiainana sy ny zavatra be dia be zany e. Dia eo amin'ilay hoe balance foana hoe aiza le balance. Dia eo amin'izay ngamba le mifandrainy amin'ilay kolontsaina malagasy amin'izay le hoe marimaritra iraisana sy le hoe rahina. Satria izaho mahita hoe azo ampiharina le izy amin'ny in'ity kolontsaina rehetrarehetra satria le manandratra le voizina mihitsy le maha olombelona an'ilay olona fa tsy sanatria hoe zavatra akory iny olona iny, olombelona iny fa tsy zavatra akory ka hoe ho gidena tsy maintsy ohatran'izao na hoe tsy maintsy ohatran'izao ohatran'izay le fiarahana amin'ilay olona. Ohatra ny Sandie zao teo le hoe tamin'ny dadanareo sy mamanareo dia hoe ny fanirian'ny Sandie dia hoe ho izao ihany hoe ohatran'izao zareo dia rehefa tsy tonga tamin'izay dia nisy an'ilay crise tany anatiny le ohatrany hoe nikaikaika hoe tsy mety mihitsiny dia avy eo manaiky mahita hoe aika tsy azoko atao an'izay le izy fa misy zavatra tsy azoko kontrolena fa misy zavatra azo ekeko dia misy zavatra ekeko hoe tsy vitako ny ary tsy ho vitako mihitsy na ohatran'izao takizao ary ny faniriako dia ohatran'izay le izy. Tsy haiko na lasa mandehandeha any amin'ny mivoana le resaka fa azo hitarina be ity resaka ity koa ny tena marina amin'ny zavatra rehetrarehetra mihitsy n'ilay izy. Banganao ny fiainako maizina daholo ny marainako filaitsikynao mpamoa lasa nambiro. Tena tiako ao anatin'ilay izy ngamba le teo amin'ilay resaka le contrôle teo hoe mahafinaritra anahy sy ny zavatra nianarako tao anatin'ilay izy hoe ianao zany mila responsable ny zavatra fantatrao tsapanao momba ny tenanao fa tsy azonao forsena hoe ito ilay olona miaraka amiko dia tereko ianao satria reto zavatra reto tsy azoko tany amin'ny dadanay sy mamanay dia ianao tereko ame an'ireto anahako. Nefa rehefa tsy aoriana ianao mahatsapa ilay mianatra ilay tia ny tena dia lasa fantatrao ilay izy hoe ianao no olombelona voalohany responsable ilay mahasambatra anao sy mahafaly anao fa tsy azonao terena ny olona hoe ame an'izay fahasambarana
tadiavinao izay na hoe fifaliana tadiavinao izay ny tena tiako be tao anatin'ilay izy koa. Afaka anampika kely ny teneny haingo teo ilay hoe terena zany ilay ohatra hoe ao anatin'ilay fiarahan'olon-drozy dre zany ty resaka ty hoe le resaka contrôle hoe zavatra tsy azo dia mitovy ihany koa le ka hoe zavatra azo. Matodika ny olona le zavatra azo ny tany amin'ny fianakaviany no tiany averina indray ao amin'ilay fiarahana dia izay koa tsy mety, fa le olona anankiroa mihitsy no manana an'izay le hoe fanena eo ampovoany dia hoe inona ny ataontsika amin'ity fiarahantsika ity satria isika no maso mandidy amin'ny fiarahantsika sy ny hoe tokantrano na zinziza tsy tokony hoe raha zavatra nety tany amin'ny fianakavianao azontsika resahana raha mety amintsika azontsika atao, na zavatra tsy nety tany amin'ny fianakavianao azontsika resahana na ho ataontsika na hoe inona ny leso na inona ny leso ka inona ny zavatra ho hifanarahantsika zany fa tsy hoe ny ohatran'izay zany le izy hoe lasa amin'ny contrôle tsinona le zavatra taloha na nety na tsy nety dia eo foana zany le makeo ampovoany le izy hoe aiza le zavatra iarahana sy le hifanarahana sy hifanekena hoe ho atao. Izay koa anankiray sotra betsaka ity. Anampiko kely ilay izy fotsiny hoe ataoko hoe tena mbola tao anatin'ny tsy fahafantarako ny tenako angamba no sendra izay zavatra izay. Dia indraindray raha ohatra ka hoe misy regret kely dia ny hoe navita nijanona tao anatina relation nandritra ny 5 taona nefa tsy tena hoe ny tenako amin'ny mazana no fantatr' ilay olona. Izay fotsiny angambany. Dia sisa hoe enjehana be izay 5 taona izay hoe tao anatin'izay 5 taona izay be dia be mihitsy no nahatonga ilay relation lasa toksika be, lasa nanimba ny rotonta. Dia ny anarenana an'izay tsy vitan'ny hoe roa volana na iray volana na iray taona fa tena mbola etapy ngeza be mihitsy satria tafaran'izay mety mbola hisy situation mety hitovitovy amin'izay raha ohatra ka mbola tsy fantatrao ihany hoe inona amin'izay ilay tokony atao. Indraindray koa mankony indraindray koa ny olona tsy tonga any amin'izay hoe hisafidy ity ny tena izay raha tsy efa tena voadona be mihitsy, tena efa hoe io fa misy ratra be izay vao hitodika hijery ny tenany. Dia nefany izaho manao hoe afaka sorohana foana ny ratra raha ohatra ka hoe apetraka ao dia mialoha aloha hoe ity ny tenako dia ity ny tenan'ilay olona miaraka amiko dia izaho ireo afaka miara-miaina, afaka mitambatra. Fa tsy midika hoe ny anahy ihany tokony ho abana ao anatin'ilay fiarahana na hoe ny anazy ihany dia hitako hoe afaka sorohana be izay ratra izay satria tsika rehefa miresaka le tena zavatra ho resana moa hoe miraiki-po dia tadidrio fa ilay miraiki-po tena olana ilay izy satria matsiaro tena mijaly foana ny olona miraiki-po na ampy na tsy ampy ny zavatra tadiaviny dia ohatran'ny hoe fijaliana mitohy foana iny zavatra iny. Dia nefany ny fanafody voalohany ao anatin'izay ialana ao anatin'izay dia ny fahatongavan'ilay olona saina mihitsy hoe izaho ohatra ny miraiki-po be. Dia ny fakany an'ilay hoe maka fanapahan-kevitra manokana ao amin'ny fiainana izy hoe tsy mety intsony izao fa sady manimba ny tenako izay tena hoe manan-danja voalohany indrindra no manimba ny hafa ihany koa. Dia nataoko hoe mifarana izay ilay fiarahana dia araka amin'ny olona anankiray hafa indray dia hiverimberina foana raha tsy tonga saina mihitsy ilay olona hoe manana an'izay olana anankiray izay hoe miraiki-po izy izany fantany tsara izay dia miezaka miala ao anatin'ilay izy. Ia, sotra betsaka satria izay zany le hoe safidy sy le olona mahalala an'ilay tenany dia responsable amin'izay izy hoe mandray andraikitra amin'izay zavatra na ny mandray andraikitra na amin'ny zavatra ataony ho azy sy ho an'ilay olona miaraka aminy sy ny hoe faniriana zany hoe ahoana ny amin'ilay hoe hifanarahany dia misy tsetratry hoe tsetra-tsiaritra hoe tamintsika nanomana an'ilay miraiki-po dia be dia be mihitsy ny raha hitako hoe miraiki-po dia hafa ny fandraisan'ny olona an'ilay izy. Ka izay ny teneniko hoe mbola vaovao be ity resaka ity amin'ny satria eo zany misy hoe raiki-pity
dia rehefa miraikitra nefa ohatranao zany miraikitra zany ohatrany hoe dita hoe ndrano mandeha any fa zatsy paikapeta zany fa ohatrany hoe tia fotsiny dia efa mety hoe tia miomby tia ohatrany hoe miaradia angambany fe miaradia ny olona iarahanao tia zany aloha voalohany indrindra ny hoe olona tokisanao anananao fahatokisana zany fa nefa tsy voatery hoe olona iraikentanao zany hoe miala kely le resaka hoe miraikitra ao anatin'ilay izy ohatra hoe miaradia amin'olona anankiray ianao dia misy fahafantaranao an'iny olona iny mety hoe mitovy ny lalana andehananareo sy izy dia mba ohatrany hoe miarakenareo fa nefa ny samy mahafantatra hoe atsy ny tanjoko fa saingy hoe miaraka fotsiny mety hoe miaradia angamba raha aminahy manokana. Ia. Zay ilay izay partners zany hoe ino compagnie afaka compagnie koa miaradia miaradia tena mety miomby tia I don't know. Afaka ataontsika fanontaniana ho an'ny olona koa ilay izy mba hietreretan'ny olona. Misaotra betsaka Sandie amin'ilay fanazavana androany sy ny fizarana taminay satria tena nanampy be ilay izy dia mankasitraka hoe afaka nizaran'izay ianao sy nanaiko vahinay. Mankasitraka mankasitraka ny tia sy haingo aloha zany nampivahiny ana teto aloha satria mahafinaritra be koa zavatra ohatr'izao. Ilaina koa ilay izy zany ilay mba miresaka kely dia ingane moa zany hoe hanampy ny mikainao antsika koa ny zavatra ho zarana eto izay ilay tena tanjona. Banga ny tontolo fa ianao daholo no vatry ny fianako sy zatra fisainako. Mankasitraka antsika manaraka ny resadresaka androany. Raha hitanao fa mahasoa ny hafa dia zarazarao ary manome fotoananao amin'ny resaka banga tena banga sady vangavanga ny lalana lalovako anaty fitorovako.